voatery dia mirahavantsika mpanao gazety rehetra ary misaotra anareo ihany koa amin'ny fahatorabana amin'ity fiantsona point de presse nataon'ny CENI ity midika ny fahamatorany fiarah-miasa eo amin'ny CENI sy ny ianareo mpikirakira ny vaovao izay. Ny antony fiaonantsika androany dia fantatsika tsara fa tapitra tamin'ny alakamisy faha-24 ny volana septambra lasa teo ny fetotoana farany nametrahana ny ambotaratasy filatsaham-pifidiana amin'ny fifidianana be ny tanàna sy fitrainan'ny tanàna zay ataontsika amin'ny 17 ny volana novambra ho avy izao. Teny anivon'ny OVEC 470 manerana ny Madagasikara. Raha jerena amin'ny antsipriany zavatra nisy dia somary nalaindaina ihany ataontsika hoe naresaresa ihany ny fametrahan'ireo antoko politika na ireo vondron'olon-tsotra izay naniry andraiandraikitra amin'izany asan'olom-boafidy eny anivon'ny commune zany ary efa nomenantsika ny fivoarany antotanisa tamin'izany kanefa tamin'ny andro farany ho andron'ny alakamisy 24 volana septambra io dia amin'arivo maro ny antotantaratasy voaray teny anivon'ny OVEC. Izay toejavatra zay dia nanery ny CENI tsy maintsy andray fepetra manokana mba ahafahana mandray ireo antotantaratasy anarivony ireo tao anatin'ilay andro farany nomeny lalàna ametrahana zany antotantaratasy izany. Ary ny fepetra niraisina tamin'izay moa zany dia hoe ny olona rehetra izay ametraka ny antotantaratasy filatsaham-pifidiana ka tonga talohan'ny tamin'ny 5 ora hariva ny andron'ny faha-24 ny volana septambra io dia nomena numero avokoa ary natao zay nahafahana nandray azy ary isoran'ireo mpiara-miasa eny anivon'ny OVEC satria dia ny alina tontolo ny alakamisy mbola nitoy ny zoma maraina dia mbola nandray ireo antotantaratasy ireo tsy nitsahatra izy ireo. Mandeha ny resaka hoe napitariny CENI hatramin'ny azoma ny fotoana fametrahana ny filatsaham-pifidiana raha mahalala kosa aloha fa olombelona ihany ireo mpiara-miasa eo anivon'ny OVEC ka rehefa tonga ny fetra eo amin'ny ataontsika hoe fananan'izy ireo hery hiasana dia tsy maintsy miatokely izy ireo ary toy indraiky izy mafy fa ny antotantaratasy noraisina dia ireo efa nomena numero tamin'ny andron'ny alakamisy ary tonga teo amin'ny biraon'ny OVEC talohan'ny tamin'ny 5 ora hariva. Tsara marina zany zay fa tsy nisy mihitsy ny fantarana ny antotantaratasy ary porofon'izany misy ireo antoko politika sy vondron'olon-tsotra izay nanirony mbola ametraka ny antotantaratasy omaly azoma fa tsy nandray intsony ny OVEC satria tsy tonga tamin'ny andron'ny alakamisy ireo olona ireo. Ny antotanisa voaray farany zany eto anivon'ny CENI ary tsara mariana fa mbola nidikana voalohany eo amin'ny asan'ny OVEC ty omenantsika ity dia ny fandraisany antotantaratasy aloha na ataontsika hoe dépôt de candidature fa ireo antotantaratasy voaray rehetrareo dia mbola mijery azy indray ny fanarahan-dalàna isan-karazany ny OVEC ka andraisana fanapahan-kevitra na orakaitina antsoratra ataontsika hoe zany hoe enregistré na olavina ny antotantaratasy napetraka eo anivon'ny OVEC. Amin'izay fotoan'izay zany dia aorinan'ny asan'ny OVEC zay tapitra rapitso vo tena avoaka indray ny isan'ny antotantaratasy noraketina sy nekena ny maha-candidat sy lisitry ny candidat amin'ireny platsa-pifidiana ireny. Ka tahaka izao zany ny
ataontsika hoe atotanisa farany eto ampilatanan'ny senia taoriana ny fandefasany reo oveko rehetra manerana Madagasikara ny antota-taratasy voarain'izy ireo ny ben'ny tanàna antota-taratasy firatsahako fidiana ho an'ny ben'ny tanàna dia nisy 720 sy 4 mahakasika ny commune 5 sy 10 midiky zany zay fa misy platsako fidiana ben'ny tanàna avokoa ireo commune rehetra manerana Madagasikara. Ho an'ny mpanotsaina ny tanàna kosa dia laharay antota-taratasy 700 ny teo anivon'ny oveko manerana Madagasikara ary ireo antota-taratasy ireo dia mahakasika commune 700 zany hoe misy commune anankiroa ao anatin'ny district n'Ambatondrazaka no tsy misy platsako fidiana mpanotsaina ny tanàna. Hitatsika amin'izay fa misy ireo pirenena mandray andraikitra eny anivon'ny commune ka mirotsaka ho fidiana amin'itony raha mpifidianana itony. Misy mandeha ny resaka fa misy ataontsika hoe karazana crise de confiance no mahatonga ny tsy fisiny ny filatsahako fidiana eto dia tiako maria fa maro tokoa ny platsaka ho fidiana amin'ity communauté misy tokoa reo le ataontsika hoe mety candidat unique tsy vo izao zany nisy teto Madagasikara fatadintsika tsara tamin'ny taona 7 sy 2000 nisy ihany koa zany candidat unique zany tamin'ny fidianana ben'ny tanàna sy mpanotsaina ny tanàna. Tamin'ny 2010 sy 2000 nisy ihany koa zany ny fifidianana sy novavam-bahoaka vao nataontsika vetivety teo dia nisy ihany koa zany ary amin'ity ndraikitrokity zany dia mbola misy ihany candidat unique any amin'ny farim-pifidianana sasantsasany kanefa kosa tsara ihany no mariana fa ny tanàn-dehibe manerana ny Madagasikara dia nahitana mpifaninana maro ihany koa indrindraindrindra ireo renivohitry ny fatary ohatra ny Antananarivo renivohitra dia fantatsika fa 5 ny platsako fidiana ben'ny tanàna fa ny any amin'ny faritra hafa tahaka ny Antsiranana dia ahitatsika platsako fidiana 4 eo amin'ny ben'ny tanàna. Ny any Fianarantsoa dia 4 ihany koa, ny any Mahajanga dia 5, ny any Toamasina 4, ny any Toliara 5. Midika zay fa mandray anjara tokoa ireo antoko politika fa eo amin'ny fifandanjan-kely ao lafiny politika eto Madagasikara zany ataontsika hoe manomboka efa mivondrona ireo olona mitovy fijery ka vitsivitsy ny antoko politika tena mandray anjara fa tsara mariana misy ny antoko eo amin'ny fitondrana mandrotsaka ho fidiana, misy ihany koa ny antoko manohitra ny fitondrana mandrotsaka olona ho fidiana. Dikan'izany matoa mandrotsaka daholo na ny pombo na ny mpanohitra ny fitondrana dia manjaka zany ny demokrasia ary miseho amin'ny endriky ny fahalalahana mirotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana izay karakaraina eto amin'ny tany sy ny firenena izany fahalalahan'ny olo-pirenena tsirairay zany ary indrindraindrindra ny firoborobony ny demokrasia eto Madagasikara. Ary mitapitra rapitso izay asan'izay aorianany rapitso alahady dia iroso amin'ny fandravonana ny listy ny candidat rehetra manerana ny Madagasikara ny tonivon'ny CENI ary amokany zany amin'ny fomba ofisialy. Tsara mariana fa tsy eto anivon'ny CENI Foibe intsony no ikirakirana izay listy ny platsako fidiana zay fa ny CENI Foibe no hidina isaky ny faritra ary eo anivon'ny faritra zany amin'izay fotoana zay no andrafetana n'ilay listra fatra misy ratsa mangaika amin'ny CENI dia ataontsika hoe commission électorale régionale iny avy eo no avondrona manerana Madagasikara ho avoakatsika amin'ny gazety Mpanjakana amin'ny fotoana avitana azy.
anaovana amin'izay a ny atsakaka amin'ny filaharany candidat tsirairay avy isaky ny fampifidianana zany hoe isaky ny commune ny filaharany ao anatin'ny bulletin tokana dia rehefa vita zany ny filaharan'ny candidat ao anatin'ny bulletin tokana isaky ny commune dia miroso amin'izay tsika amin'ny fanamboarana ny maquette ny bulletin unique ary iroso amin'ny fanontana an'izany bulletin unique izay marina ihany fa ny imprimerie nationale tsika eto Madagasikara no iandraikitra ny fanontana ny bulletin tokana ho ampiasaintsika amin'ity fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna ity.